Alahady fa 420 ny volana May taona 2020. Alahady fa 9 manaraka ny Pasika. Alahady natokany fiangonana hitondrana-bavaka ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ary mpanjinantsika loha hevitra manao hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanamasina. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Iara hitsangana ny fiangonana andehantsika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Ho fiderana ny Tompo dia ho iraintsika ny hira salamo ao amin'ny salamo 100 izay hitantsika ao amin'ny firana fanampiny fa 370. Miobio an Jehova ry tany rehetra. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra fitiavana sy be famindrapo ianao. Misaotra indrindra ny amin'izao fotoana izay omenao anay izao ahafahana manantona anao tsy miambahamba. Fa ianao no loharanon'ny zavatra rehetra. Ianao no mahalala izay mahasoa anay zanakao. Ary ampihavana anay aminao no nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo tetỳ amin'izao tontolo izao.
ary mino izany zay. Misaotra anao zay noho ny amin'ny fifidiananao anay rehetra zao, mba miara-miombona hanome voninahitra anao. Fa fantatray fa tsy misy mahay manantonanao raha tsy efa notaminao izy. Indreto ary zahay raha io, tafavory izay hiara-mankalaza ny anaranao masina, araka ny hira izay nataonay teo hoe hanompo anao amin'ny fifaliana izahay ary hanantonanao amin'ny fiobiana. Ho fanomezam-boninahitra anao ray sy zanakary fanahy masina izay mitarika anay izao fotoana izao, ary handrenesanay ilay teny velona mitondra fiainana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay ny vavaka. Amen. Aritra mitsangana ny fiangonana ary avako, anao ny hira 5:20 andininy voalohany sy ny faharoa ho fangatantsika ny fanahy masina. Ory fanahy ray ao ambony. Ivavaka isika. Tomboandriamanitra io, mangataka hatrany ny fitsilovan'ny fanenao masina izay raha andre ny teninao. Ampio ihany koa izay mba ho mpiain'ny mpankatoa fa tsy ho mpiain'ny mpanadino, noho ny amin'ny fitarian'ny fanenao masina irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy an'ny soratra masina sika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Samuela faharoa 3:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ary ao amin'ny fanekena vaovao, Matio 2:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 30. Ary ao amin'ny Galatiana 5 andininy 9 hatramin'ny 9. Rehefa hita zany dia hovakiana misesy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary zao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak' Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitra Jakoba, sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitra ny Israely manao hoe, eny, ny vatolampin'i Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary zany dia toy ny fahazavan'ny maraina, ary miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahoniny. Ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko. Voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjenay rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampy tsy moiny va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana,
fa tsy azo raisy ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zaran-defina ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerany ireny. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona, dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moy ity va ilay zanak' Davida? Fa noho ny ren'ny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy amoahan'ilay inony demonia afa-tsy Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nalala ny eritseriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aritra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy, ka ahoana no haretan'ny fanjakany? Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. Fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataony olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery androbany entany, raha tsy afatiny aloha ny mahery, dia vao androbany ao an-trano izy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filàny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa. Mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao, fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifeam-piandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba amin'ny faniriany sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andrano-tena foana ka ifampiaiky sy ifampialona. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompo ny havako, dia hitsangantsika anao ny hira 400 mamy ny fitaumanao ry fanay masonao. Mipetraka amin'ny fiangonana fa afaka isika riavana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, ndreto izay zanakao faly mideranao mankalaza-nao noho ny fahasoavanao aminay. Fa ny fahasoavanao aminay no nahatonga anao hamonjy anay amin'i Jesosy Kristy ary hanangana anay ho zanakao. Ary mbola noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay no nanomezanao ny fanahy masina hitoetra ao anatinay.
zany zahay mpamonjy eo ary dia arak'izany iranay izany mitala ao aminao zahay e fanahy masina izay mitaona anay ary tsy reraka mitaona anay aoka zany ho realite ao amin'ny fiainanay ho fantatray amin'izay ataonay fa ninona ataonay dia fitaoman'ny fanahy masina fa tsy tononkira-panahy fotsiny zany ary araka ny iranay teo fanahy masina hovay ny fanahinay mba ho tianatra mba hankatoanatra zany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Galatiana toko 5 Galatiana toko 5 ho singantsika amin'izany perikôpa zany ny 9:40 sy ny 9:20 Galatiana 10:40 sy ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo 9:20 fa raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna amen. Mandehana araka ny fanahy meteza tarihan'ny fanahy zay le afatra ho atsika fiangonana androany ry havana mandehana araka ny fanahy meteza tarihan'ny fanahy. Avetrany dia apetraka ty amboalohany ny famitinana ny toriteny mba hazava tsara amintsika ry havana raha lazaina amin'ny teny hafa ny hoe mandehana araka ny fanahy dia azo lazaina tahaka izao hoe ankatoavy ny fanahy masina ary ny hoe ankatoavy ny fanahy masina ankatoavy ny tenin'Andriamanitra zay ny fahamarinana voalohany mandehana araka ny fanahy ankatoavy ny fanahy ankatoavy ny tenin'Andriamanitra le mandeha io zany dia hoe zavatra aktif mandehana. Le faharoa indray meteza ho tarihan'ny fanahy le hoe tarihan'ny fanahy dia passif ianao teo zany ianao aktif mandehana fa le tarihana passif ianao raha lazaina amin'ny teny hafa le hoe meteza tarihan'ny fanahy matokia ny fanahy matoanteny anankiroa zany mamitana an'le toriteny androany hoe ankatoavy fanahy masina matokia fanahy masina. Hoy ny 9:40 ary ao no ahitantsika an'izany fahamarinana voalohany zany hoy ny apôstôly Paoly hoe fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filany nofo ianareo. Io filany nofo io ravana nofo sy ny filany nofontsika sy ny faniriana le nofo loatra tsy tena le hoe vatana loatra fa le nofo dia le herin'ny ratsy le herin'ny fahotana miasa amintsika ka zay nofo zay efa nomboana tao amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy zany efa nomboana io saingy izao tsy mbola fongana io tsy mbola eradike io asan'ny nofo io filan'ny nofo io atao amiko sy ao aminao ary dina zavatra mitranga ry havana rehefa manao ny afitsiny io asan'ny nofo io fatatsika ihany tsy mety zany ataontsika zany ary misy fotoantsika hoe tena te hiala amin'izany asan'ny nofo zany ny tany saina teo le asan'ny nofo ry havana te hiala amin'izany tsika satria tofoka amin'le asan'ny nofo sika zay ny toetra tian'Andriamanitra ho hita amintsika hoe tofoka marina amin'ny asan'ny nofo fa tsy hoe maitsy enjery fotsiny ny Galatiana 5:70 fa zao ny asan'ny nofo dia fijangajangana falitona sy ny karazana zay tena hoe tofoka amin'le asan'ny nofo ry havanao. Misy ilay evanjelistra sinoa efa
fitantaratsika eto any moa watchman ny N2E tamin'ny taona 1900 sy ny manaraka izy no nitory ny filazantsara tany Chine tany, anisan'ny andrarezina fitoriana filazantsara tany Chine zany. 30 taona izy nitory filazantsara tany Chine, anisan'ny mpamakilay tany izy. Avy eo no tonga ny régime communiste de gadry izy condamné 20 ans amin'ny camp de travail. 1972 izy no maty tany amin'ny camp de travail tany. De nisy mpianatry watchman tany fiangonana nisy azy. De nahita ny herin'ny fanamasina tao amin'ny watchman lay mpianany io. De nanontany azy hoe mpampianatro, pastero, inona kay ny secret ny herinao io, ny herin'ny fanamasina ao aminao io? Tsy namaly watchman ry avana. Fihinana nataony any Chine moa de nisy moron-drano zay tao, de nisy rano zay tao. De nety ny watchman tao anaty rano lay mpianany. De no tonga tao anaty rano niraisiny tamin'ny vozona ohatran'izao lay mpianany, de narobony tao anaty rano, ary narobony tao anaty rano ny lohan'lay mpianatra. Zany hoe tsy avy miaina zany lay mpianatra. De tsy azon'lay mpianatra loatra izy fa de tsy nampaninina lay mpianatra aloha, fa nitazominy watchman tao ihany. Azontsika tsaina fa hoe nanomboka sepotra lay mpianatra, nanomboka mibitabitaka lay mpianatra, nanomboka tsipatsipaka lay mpianatra. Ketsain'ny watchman tao anaty rano tao ihany. Fa rehefa tsipatsipaka faran'izay tratry ny aina izy, satria ry sepotra de tsy tanany watchman intsony. De ozy izy le mpampianatra, ozy izy le mpianatra tamin'ny watchman fa iny ty ataonao pastera? De ozy izy watchman tamin'le mpianany io hoe ny secret ny herin'ny fanamasina amin'ny olona anankiray sy ny fandehanana amin'izany dia ianao hoe tofoka ohatran'io, tofoka amin'ny asan'ny nofo sy amin'ny filan'ny nofo, tena tofoka. Ary rehefa tonga amin'izay toeran'izay ianao, manana izay toe-po zay ianao, de voambara aminao zany hoe secret ny fandehanana amin'ny fanamasina zany. Aitsika tsy anjero any Genesis Galatiana 5:7 fa tofoka amin'izany ve sika ry havana. Fa rehefa tonga amin'izay situation zay sika de mora foana amintsika zany hoe mandeha araka ny fanahy zany. Satria zany hoe andeha araka ny fanahy zany tsy hoe mandehandeha foana zany, fa le fanahy zany ohatrany hoe tsipika tsy maintsy arahina ary hodiavina, tsipika tsy maintsy hodiavina. Hoe ianao zany eto mandeha actif eto zany ry havanao, zay le izy. Ary le tsipika diavina iny de le tenin'Andriamanitra zay apatsahiviny fanahy masina aminao amin'ny fotoana antinianao teny hoe inona indray ny sitrapon'ny tompo, aiza indray ny fandehanana araka ny fanahy amin'izao situation izao. Hitantsika ohatra ao an-trano ry havana hoe misy tanora zao irahan'ny ray aman-dreniny, irahany manao raharaha. De fa henontsika le fomba fiteny hoe vetivety angelo neny aoka kely aloha dada. Fa izy hoe mbola mamita jeu vetivety, mbola mijery film vetivety, de tsy mety mandeha foka oka aloha kely vetivety, tsy mety mandeha satria sakana le fahafinaretana na sakana le fahalainana, tsy mety mandeha. Fa leo mandeha araky ny fanahy ray de misy teny eo ampatsahiviny fanamasina, diavo iny, tandremo iny. Ohatra zao koa ke maka ohatra rehefa Alahady maraina, ohatra efa fanao ty fa na malaza raha ty ohatra ty mbola maro amintsika no mila maheno an'izao ry havana.
Fanahy masina dia mitarika anao ry havana da antsika rehetra. Zany lahady maraina zany a dia natokana ho an'Andriamanitra aty an-tranony. Ka rehefa hoe ankatoy ianao manaiky ny tari-dalana avy amin'ny fanahy masina ianao, ny ariva ianao ry havana dia efa manomana ny akanjo anaovana ny pitso, efa mipasoka ny akanjo anaovana ny pitso, efa mahandro ny sakafo hanina ny pitso atoandro, manomana izay ho rakitra, ary mazava ho azy a miomana matory a mialoha mba tsy ho sarotra ny fifoazana ny apitso maraina. Zany le olona mandeha ry havanao, zany le olona mandeha araky ny fanahy masina, fantany hoe zao ny sitrapon'ny tenin'Andriamanitra, zao ny sitrapon'Andriamanitra, dia hoe miomana ho amin'izany. Petera miteny hoe manana saina misikina. Fa raha hoe andeha fotsiny eny tokony andeha aloha za e, non, fa manana saina misikina, mankatoa sy manana saina misikina. Zay ry havanao, zay le mandeha araka ny fanahy, mankatoa dia manana saina misikina. Ary zay mahatonga Petera voalohany toko voalohany 2:13, Petera voalohany toko voalohany 2:13, sikino sainareo, sikino ny sainareo anao sitrapon'Andriamanitra ry havanao. Ary zay ihany zay fandehanana araka ny fanahy zay, zay fankatoavana ny fanahy zay, zay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay, zay ihany no tsy ahatanterahantsika zany hoe filanofo izany, mankatoa sy misikina. Fa zao ny farany, mila vavaka zany ry havanao, mila vavaka, tsy ampy hoe mankatoa, tsy ampy le hoe misikina ny saina, fa hoe mila vavaka. Ary misy tonom-bavaka ry havana nalaina avy eo amin'ny firana FFPM ao amin'ny laharan-kira fa 470 ozy izy ny andininy voalohany, vonoy, miresaka fanahy masina io, vonoy ny otanay, diovinao zahay ka ny fanahinay onenao. Dia ozy koa le firana FFPM 550 ny andininy fahatelo hoe ny afinao no ampandreseo ny afiny nofoko e, ny sitrakao anie ekeko tena sitrakao e. Zany ry havanao ka tonom-bavaka fanaontsika hoe ny afinao fanahy masinao, ampandreseo ny afiny filany nofoko mazatra reo. Ary ao ka le sitraponao zay ambaranao isan'alahady, ambaranao isan'andro, ao ka hoe ekeko marina no ny fitaomany fanahy masina ho tena sitrako izany. Zay ny fahamarinana voalohany zany hoe mandeha araka ny fanahy masina, mankatoa ny fanahy masina, misikina ny saina ary mivavaka. Fahamarinana faharoa ry havana didantsika amin'ny andininy fa 20. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, faratarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Zava-doza anankiroa zany no ialana eto. Tery amin'ny voalohany hoe tsy mahatanteraka ny filany nofo. Eto indray hoe tsy mba ambanin'ny lalàna. Mazava ho azy ry havana fa ny olona rehetra, ny olombelona zany, na ny mino na ny tsy mino, zay mikasa anao ny tsara dia lasa mametraka ny tenany eo ambany lalàna, eo ambany lalàna moral. Dia le lalàna milaza hoe aza mitsangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona. Ambany lalàna
satria mavesatra ilay lalàna, manempotra ilay lalàna, ary noho izany dia matetika tsy tanteraka ilay lalàna. Samy miaina an'izany sika ry havana. Ary na vita aza, na tanteraka ao aza ilay lalàna, dia mety tsy aritra amin'izany ianao, satria misy fetrany ihany le ezaka. Raha za dia zakako izao, fa raha zany kosa dia tsy vitako e. Misy fetrany ara-potoana ihany koa le ezaka ataonao. Ohatra zao mety tamin'ny 2019 ianao zany tena hoe tsy mba hita tao amin'ny fiainanao mihitsy zany kolokolo zany tamin'ny 2019 na tany aloha. Fa zao 2020 zao tena hoe ianao tompony kolokolo. Zay le olona ry havanao miezaka ny hanao zavatra tsara dia mametraka ny tenany eo ambany lalàna, manao asan'ny lalàna. Fa nahoana ny hoe mametraka ny tenany eo ambany lalàna, maninana atao hoe manao asan'ny lalàna. Manao asan'ny lalàna satria mieritreritra avita zavatra tsara amin'ny herin'ny tenany, amin'ny herin'ny fahendreny. Asan'ny lalàna satria le olona manao azy mieritreritra hoe atratra an'izany, tsy mila fanampian'ny fanamasina, tsy mila fanampian'i Jesosy ry havanao. Ary zany lazain'ny soratra masina hoe le asan'ny lalàna tahaka izany dia hoe asa maty. Asa maty. Manana endrika ivelany tsara nefa asa maty. Ary satria asa maty tsy mitondra fiainana. Tsy mitondra fiainana satria vao maika aza mitondra ozona. Satria ry havana, ianao le tsy maharitra ny fanarahana an'io lalàna zay tianao arahana io zany tsy fankatoavanao lalàna zany dia miteraka ozona ry havanao. Ary zany no mazava-dehibe. Mateny hoe vaovao mahafaly ny ity tenin'ny Paoly ity hoe raha tarihan'ny fanahy isika, izay hoe pasif, raha tarihan'ny fanahy isika dia tsy mba amban'ny lalàna. Tsy mba amban'ny lalàna. Ary zay mahatonga an'le fahamarinana faharoa teo hoe matokia bebe kokoa lalàna. Ny fanamasina. Matokia bebe kokoa fanamasina. Tsy hoe eo anatrehan'izany dia mieza mafimafy kokoa. Andramo mafimafy koa ohatrany tsy hanao kolokolo. Non. Fa hoe matokia bebe kokoa fanamasina. Matokia bebe kokoa fitarihan'ny fanamasina. Tsy mitovy ry havana ny hoe mieza bebe kokoa sy ny hoe matokia bebe kokoa. Matoky ny fitarihan'ny fanamasina. Maka ohatra zao hoe raha andeha visiter valan-javaboary ianao zao, tena normal be ianao, maka guide touristique. Fa zao tsy adalàna be ve ny ianao miditra amin'ny valan-javaboary ianao, io le guide dia tsy manaraka an'le guide ianao. Dia tenen'le guide hoe eto tsika dia makatsy. Dia makatsy. Ianao dia za anao an'izao. Ohatran'izany ry havana. Ohatran'izany ny olona ny amin'ny fifandraisany amin'ny fanamasina. Tsy mety tarihana, tsy manaiky ny fitaomany. Tsy manaiky ny fitaomany. Fa zay le afatra ho antsika. Ianao itenenan'ny apôstôly Paoly hoe tarihan'ny fanamasina. Matokia azy. Matokia azy. Matokia azy. Matokia ny fitarainany. Fitaomany. Fa maninona no atoky azy ry havana? Satria io fanamasina io manana hery. Io fanamasina io manana hery. Ary isika isotry fitiavana mahay tsara le Efesianina 2:9. Le herin'ny fanamasina io dia hoe hery lehibe sy mihoapapana tokoa zay anasoavany atsika. Hery lehibe sy mihoapapana tokoa zay anasoavany atsika. Araky ny fiasany
tsy hay toaina sady mahery vaika. Zany io hery napetrak'Andriamanitra ao anatintsika io ry havana, ka hitaomany antsika. Efa fantatsika tsara hoe naseho an'Andriamanitra ozy izy Paoly io hery io raha nanangana an Jesosy tamin'ny maty. Andriamanitra raha izay, ary faharoa raha nampiakatra azy any an-danitra eo ankavanana, zany le démonstration de puissance. Zany hery zany no napetrak'Andriamanitra ato amintsika ry havana, hanasoavana antsika, hitarika antsika. Ary mirana zany hery lehibe sy tsy hay tohaina zany, mirana zany hery lehibe sy mihoapapana zany, azahoana mandresy lay asan'ny nofo, azahoana mitarika sy mitarika anao, fa tsy vitanao rery zany. Tsy vitanao rery zany ry havanao. Fa zay le ataontsika hoe matokie ny fanamasina, matokie ny heriny. Ndray maka tany États-Unis tany ry havana, nisy fikambanana pastera ny organiser conférence ao anatina croisade évangélique. De eo le groupena pastera manomana an'le conférence, de iza raha no antsointsika hoe ho principal orateur. De nanomboka mifanakalo kely teo de hoe vetivety de ny ray hevitra sy ny ray saina le pastera rehetra teo hoe D.L. Moody, anarana fantatsika koa zany, no hoe andao atsoina ho mpandahateny amin'ny conférence zay io. De nisy fanginana kely tao amin'le efitrano fivoriana. De nisy mpianatra teolojia zay ny tanora indrindra tao. De ozy izy nanangatanana le mpianatra, gaga ozy izy aminareo zoky ray aman-dreny reto, fa rehefa miainao nareo ny fanakalo hevitra tao de ohatra ny teninareo hoe D.L. Moody no manana monopole du Saint-Esprit, ary tsisy afa-tsy izy no manana monopole du Saint-Esprit. De narana fanginana zay tenin'le tovolahy zay. De le ozy izy le pastera président de séance, tsy ary zandro ozy izy, tsy manana monopole du Saint-Esprit D.L. Moody, fa ny Saint-Esprit, ny fanamasina no manana monopole amin'ny D.L. Moody. Ny fanamasina no manana monopole amin'ny D.L. Moody. Takatro ve ry havana le kisarisary, tena io nanoka tena tsisy fangarony ho an'ny fanamasina, tsisy fangarony ho an'ny fanamasina D.L. Moody ry havanao. Ary le pastera président séance tena hoe fanamasina manana monopole amin'ny D.L. Moody. Matoky ry havana ny fanamasina zay mba te-hanana monopole amina hoe matoky azy. Mampatsiahy anao fa Jesosy Kristy zay mipetraka ankehitriny eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra any an-danitra, no monina ato am-poko sy ato am-ponao amin'ny alalan'ny fanamasina. Ary le hery ny fanamasina, le hery lehibe sy mihoapapana tokoa, efa miasa amin'izao fotoana ihainonao anty toroteny. De miasa izy ao, miasa izy ao, miasa izy ao. Ary afaka miankorager an' Jesosy ianao, afaka mampitombo an'izany asany zany ianao, manafaingana an'izany asany zany ianao amin'ny asa vitsivitsy samihafa.
amin'ny fiekena tsy mitsahatra, amin'ny fiekena tsy mitsahatra ny otanao, amin'ny fivavahana mandrakariva ka tsy reraka, amin'ny famakina sy ny fisainana, ny meditation ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fifankazarana amin'ny Jesosy ka tena hoe meilleur ami anao, tena sakaizanao. Zany olona mite hitombo amin'ny fatokiana ny fanahy masina ry havanao. Ary hitanao fa rehefa zany no ataonao dia le fahazaran-dratsinao zay tena hoe mahakivy anao tenen'ny olona angenao, ianao mbola ohatran'izao, tenen'ny vadinao, ianao mbola ohatran'izao, manamary tenenao tsy anao zany anasy Andriamanitra fa fantatrao anatinao fa tena hoe manimba anao zany ary tianao ialany zany. Fa rehefa hoe mifankazatra amin'ny fanahy masina tahaka izany ianao, matoky azy ianao, afaka ho azy ireo fahazaran-dratsy ireo. Nafinaritra ry havana, ohatra nalaina mpitoriteny anankiray hoe any États-Unis any Europe any koa raha tsy diso fa any États-Unis misy hazo mikeza be zay antsoina hoe chêne. Dia io sady ngeza be le hazo no mandravina be. Dia rehefa tonga ny fararano ka manakaiky ny rinina dia mazava ho azy hoe mihamalazo le ravina. Fa zao izy le mpandinika mihamalazo le ravina, fa rehefa tonga ny ririnina sy ny lanezy misy ravina malazo tsy mihitsana ozy izy. Fa eo ihany. Fa rehefa tonga ny lohataona ka hoe manomboka mitsimoka le solofokely, dia le fitsimoan'le solofokely iny nitotra hoe mampihitsana le ravina efa malazo, efa maty ary. Ohatran'izay tsisy hafa ry havanao, ohatran'izay tsisy hafa ny asan'ny fanahy masina ao amintsika. Mety kivy ianao araka ny lazaina teo, mety kivy ianao ny amin'ny toetra ratsinao zay fantatrao tsara. Fa rehefa hoe kolokoloinao aminao ny asan'ny fanahy masina, ataonao zay mahatamana an'i Jesosy satria diovinao ny fonao sy ny fanahinao, dia tsy maintsy mitondra vokatra izy. Misy zavatra kely eo mitsimoka n'ity zavatra kely mitsimoka iny no mandroaka sy mampihitsana le ravina ratsy, le fahazaran-dratsy rehetra. Ary inona le zavatra mitsimoka kely iny? No ny asan'ny fanahy masina, no ny asan'le hery lehibe sy mihoapapana tokoa. Inona le zavatra kely mitsimoka? Misy fotoana ianao fantatra fa hoe kizitina sy mpankahala. Misy fotoana ianao hoe mampiseho fihetsiky ny fitiavana tampoka amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, amin'ny rafozanao. Zay le asa le mitsimoka ry havanao. Ianao mpanao fausse facture sy ny karazana io, ndray andro ianao tsy ahoana eo. Ohatrany tsy mety ihany zany ataoko zany. Tsy manao fausse facture ianao, tsy nanodina volam-panjakana ianao tamin'iny fotoana iny. Ianao zay be tsara velatsia, ndray andro tena tsaronao tsara hoe tena fidèle, tena tahaka ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky aho. Zany zavatra madinika kely zany ry havanao. Zay le solofokely mitsimoka ao aminao ary anapaka sy androaka sy fahazaran-dratsy mbola miraikitra ao aminao. Ary fantaro fa solofokely mitsimoka ao aminao zany. Faranana ry havanao, faranana zao teny zao. Mahatonga zao ohatran'izao ny fiangonana dia zahay pasterany tsy mitoriteny tsara. Satria ny toriteninay mitovy amin'ny toritenin'ny filôzofy sy ny mpanao moral. Velesina mikanotany moral ny fiangonana. Aza manao an'izao, manaova an'izao, fa tsy mampianatra izay momba ny asan'ny fanahy masina.
tsy mampianatra izay momba ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'ny tsirairay mampitombo azy amin'ny fanahafana any Kristy. Izay ny tena didinay zay rehefa andraikitra izahay. Fa zao afarantsika fiangonana manomboka an'io afarantsika fiangonana manomboka an'io mandeha anaraka ny fanahy, akatoavy ny fanahy, akatoavy ny tenin'Andriamanitra, skiny ny saina ary mivavaha. Ary faharoa hoe matokia le hery lehibe sy miopapana tokoa zay hoe apetrak'Andriamanitra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hanasoavana antsika. Ary enganeka hoe sy anao no hitan'ny namantsika manomboka amin'ny ankonana amin'ireo mpiara-manompo, mba ho hitany koa tsika hoe anana ny fanahy masina monopole rehefanao. Ary tsy hoe anana ny fanahy masina monopole fotsiny, fa anana monopole exclusif. Zany firariana ho antsika fiangonana. Azakivy persevereava, mahareta amin'izany fandehanana izany, mahareta amin'izany fetezana ho tarihan'ny fanahy masina zany. Tsy misy zaza voateraka zany voaka voakibondrenika hoe afaka nandeha processus miandalana izany. Fa azo antoka ry havanao fa ny fanahy masina hitondra vokatra be dia be ao aminao raha velanao hitondra n'izany vokatra izany izy. Ary azo antoka ihany koa, azo antoka fa ampitombo hatrany hatrany an'izany vokatra izany izy ao amin'ny fiainanao mandra-pialanao ity. Ary izy hitarika anao sy hitantana anao eny an-dalana, ambara-pahatratraranao ny lanitra ho aminao fahasoavan'ny Tompo ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iarivavaka sika ry havana. Andriamanitra rainay io, misaotrany amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao mba andinianay ny fiainanay. Indreto ary izay manantona anao Tompo, manondrika ny lohanay, mitondra izay mety ho fahalemenay rehetra eo anatrehanao, fa fantatray fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Manoloana ny afatra izay nampitondrainao dia indreto izay Tompo, ampianarinao izay mba handeha araka ny fanahy ary mba ety ho tarihan'ny faneno masina, hankatoa ny fitarihan'ny faneno masina, dia ny fankatoavana ny teninao izany. Indreto izay olonao manoloana an'izany teny marina eo anatrehanay izany dia mihaiko Tompo fa mbola nampanjaka ny asa nofo teo amin'ny fiatrehanay ny fiainanay, ka ny herin'ny ratsy izay efa nanjaka teo amin'ny fiainanay dia narahanay izany tsy te hiala amin'izany izay, ary na te hiala azy izay teo afaka dia tsy mamenana izy. Fa rehefa nandeha ny teninao izay Tompo,
dia fantatray fa afaka manjaka ny fanemasina eo amin'ny fiainanay rehefa resy lahatra izany ka manaiky ho tovoka ny asany nofo eo amin'ny fiainanay. Manaiky ary izay raha io, manaiky izay fa ianao ireriany no afaka mandresy ny asany nofo eo amin'ny fiainanay, mamindrafo aminay, mamelany. Indray tany koa izay olonao tompo, malona ny fankatoavana ny sitraponao Andriamanitra dia tsy mba miomana ny amin'izany izay, fa manao atsirambina ny fankatoavana ny sitraponao ka matetika dia lavo ny fakapana maro samihafa amin'ny fanarahana ny asany nofo. Fa ianao dia mampianatra anay nefa fa ny filany nofo dia resy izany, fongana izany rehefa miaraka amin'ny fanainao izay, ko mangataka aminao izay tompo, mivavaka aminao izay, vono ny afin'ny filany nofonay ary mba meteza hitarika anay ho amin'ny marina rehetra, hanafaka anay amin'ny fangejan'ny asan'ny nofo sy ny asan'ny ratsy. Misaotra ihany koa ny amin'ny teny izay nomenao anay ny amin'ny mampafantatra anay fa rehefa miaraka amin'ny fanemasina izay dia tsy mba ambany lalàna, fa fantatray fa mavesatra aminay ny lalàna, tsy hainay manatanteraka izany, ary na mahatanteraka ary izay dia tsy maharitra manao izany, fa fantatray tompo fa tsy vitanay no makatolo lalàna, ka izany indrindra no antony nahatongavan'i Jesosy tompo hisolo vonanay. Mila ny fanampianao izay fanemasino, mifona aminao izay, noho izay mety fireharehanay ny amin'ny fandresena ny asan'ny ratsy, fa fantatray fa tsy vitanay izany. Ankehitriny dia mitodika aminao izay, mba hatoky anao bebe kokoa hatrany, hiantehitra aminao misimisy kokoa hatrany tompo, mba andresy ny asan'ny nofinay, andresy ny asan'ny Satana. Fa ianao ilay fanamasina manana hery tsy hay tohaina, ianao ilay manana hery ambony indrindra, ianao ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanay, ko mba ianao ny vavakay, ianao ny fitarainana izay asandratray noho ny amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Tompo Andriamanitra io, fantatray fa mpamindra fo ianao, dia manana fanantenana izay, manana finoana izay fa mamindra fo aminay tsiraray avy, ho an'izay ny aiky marina tokoa ny tsy fahatanterahany sy ny fahalemeny teo anatrehanao. Koraisina amin'ny finoana ny famindrapo sy ny famelan-kely izay atolotrao amin'ny mpanota mibebaka, ary misaotra anao izay noho ny amin'izany, fa ianao no membonahitra mandrakizay. Indreto izay tompo mivavaka aminao anay tsiraray avy zao, mba ianao fanemasina no hitarika anay amin'ny fiatrehanay ny fiainanay, ka tsy atoky tena izay, fa atoky ilay hery lehibe izay miaraka aminay, izay mitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Mivavaka aminao izay ho anay tsiraray avy, ianao no ameny fahasalamana sy ny hery sy tanjaka feno tompo, ahafahanay mahatoky misy kokoa hatrany ny fitarianao, ka akatoy ny fanemasina tsy misy fepetra izay, ho tarihiny amin'ny lala marina. Mivavaka aminao izay raha eo andreo ao anatin'ny fahasairanana amin'izao fiatrehana ny fiainana izao. Maro amin'ny ankonana ny very asa, maro no manana olana sarobana mivavaka ho azy ireny izay. Andriamanitra fitiavana ianao no angatana hitay azy tompo, androtsaka ny fitahinana manana ambiampy satria mahatoky anao izy ireo. Mivavaka aminao izay, ho amin'izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao vanim-potoana izao. Mahatoky izay fa Andriamanitra mpanasitrany ianao, dia ianao ilay mitarika anay, manome hery anay, fa mahatoky anao izay. Eo ambany fahasoavanao tanteraka raha eo no ametrahana ny ankonana, dia ny asa fivelomany ny ankonana tsiraray avy, ianao no manome satria ianao no mamelona anay, satria mahatoky anao izay. Misaotra indrindra tompo. Amin'izao
Alahady zay natoka ny fiangonana hitondranam-bavaka ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara zao dia mivavaka ho an'izany fiangonana izany zay. Mba tena anana ny fiombonana tokoa amin'ny fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara. Mivavaka izay ho an'ny barao-pitantana izany fiombonana sy fikambanana izany. Ianao le atompo Andriamanitra izay maniraka anay hitory ny filazantsara no angatahanay ameny tolotsaina azy ireo, hiaro azy ireo mba ahafahana miombona ho fitoriana ny filazantsara eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny firenena malagasy. Hitanao ny zava-misy amin'izao fahamerina ara-pahasalamana izao, fa mikorotana na ny fanabeazana noho ny amin'ny valinaretina coronavirus. Kanefa matoky anao izay, fa tompony fandriam-pahalemena ianao, tompony filaminana ianao. Mangataka aminao izay ho an'ireo tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny fanabeazana, mba ianao no andrindra sy andamina amin'ny tolotsaina ary hitarika amin'ny fanahinao ho amin'izay tokony atao ho amin'ny fiatrehana izany. Hitanao Tompo ny fiparitahan'ny valanaretina eto Madagasikara. Hitanao fa efa nisy ihany koa ireo maty. Kanefa Andriamanitra tompony aina ianao, Andriamanitra mpanasitrana ianao, dia mangataka aminao izay, mitaraina aminao izay raha eo. Vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena. Jereo manokana ireo mpitondra anay mba ianao fanamasina no ho ankatoaviny amin'ny fandaminana rehetra, dia mba andresy tokoa izay noho ny amin'ny herinao fa tsy noho ny amin'ny herinay. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao izay vavolombelonao, fahazavana eo amin'izao tontolo izao Tompo. Ianao no ampahery ny mpitandrina tsiraray avy. Ianao no hanohana azy ireo amin'ny asa sy lehibe sy goavana izay efa nankininao aminy. Dia matoky ny fampaherezanao izay. Tononay manokana ny mpitandrina izay napetraka ao hitondra izao fitandremana misy anay izao, dia ny mpitandrina raha maolo miasa solofo mianakavy izany. Ianao no hanohana sy ampahery azy, ame azy ny ilaina sy ahatomombana ny asanao ho fitoriana ny filazantsara, ka hanova olona betsaka ho amin'ny fanarahana anao Tompo. Dia misaotra anao izay noho ny amin'ny fanananay azy ireo. Mivavaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana, fa na dia eo aza ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, na dia eo ny sakana maro samihafa, dia eo ianao manohana anay halavorary ny asan'ny fiangonana Tompo, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny amin'ny fanampiana ireo madinikao dia ireo mila vonjy. Toany ny asan'ny fiangonana Tompo, ary ampaherezo izay tsiraray avy izao. Misaotra indrindra anao izay satria fantatray fa mamaly vavaka ianao. Tsy ho ary voatononay ny zavatra mahasoa anay, fa ianao mahalala sady izay mahasoa anay tsiraray avy. Fa ho mariky ny fiombonanay, dia farana anay ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, tongany ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ninana sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namenanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika ry havana. Ny hera fa 5:70 amin'ny 100. 5:70 amin'ny 100. Ny indiny ny voalohany sy faefatra ary fahenina. Avia fanahy masina. Alohan'ny tsodrano ary ny 50:500, 550, faharoa, fahatelo, faefatra ao ren'ny tsodrano. Ry havano, saina hoe, sainy ny tonon'ireo hira ireo fa azo lazaina hoe mame ny afatra tao amin'ny toriteny androany ireo hira ireo. Tsangana sika manao izany hira izany.
Zao no afatra ho antsika ry havana. Zao no karazana entimody omena antsika an'io. Tao amin'ny toriteny nisy an'le hira fa 470 finoany io tanay diovy izay ny hirany 570 tsika, hirany 550 tsika ry havana. Hevery hoe tonom-bavaka volamena ireo. Dia inona le entimody? Ingany isika rehetra izay nandray ny afatra androany. Anondro tonom-bavaka ireo ho an'ny tenantsika aloha. Izay le izy. Ary faharoa, ataovy entimody, ataovy fanambo anao raha manambady ianao. Vavaka an'io ho an'ny vadinao na ho an'ny zanakao, na ianao zanaka ho an'ny ray aman-dreninao. Ataovy eo masina hoe dada, malala, anaka, na ataovinao rery raha mbola tsy amin'izay ianao. Fa izay le entimody mba azahoantsika fiangonana miray saina mandeha araka ny fanahy, tarihan'ny fanahy. Tanteraka aminareo anie nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangintsika, mbola misaotra an'Andriamanitra noho ny hafany sy ny fitiavany antsika ry havanao. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.